fa tonga ianao naneo, tonga ianao nampianatra mba hahafahany hoe manolotra ilay tena fitiavana mifanaraka amin'izay andrasanao amin'ny tsiraray avy. Tena Andriamanitra dia milaza hoe isika ty satria izy efa ty antsika taloha. Eny Jesosy, tsapanay zany, hitanay zany, fa raha izahay mety mivaova ny fitiavanay Andriamanitra. Fa ny fitiavanao Andriamanitra dia tsy miova mandrakizay no tianao hianarany tsiraray avy. Ankehitriny Jesosy misaotra anao sahady zany amin'ny zavatra ho avy rehetra, satria fantatray Andriamanitra fa rehefa mametraka ny ho avinay eo am-pelantananao izahay dia tsy maintsy mifanaraka may anao ny ampitsonay tsiraray avy Andriamanitra. Ampianaro izahay tsy hanadino ny teny izay efa nambaranao tany amin'ny lasa, satria reny fikasanao reny Andriamanitra dia tianao ho tanteraka aminay, ary tsy hiverina aminao ny teninao raha tsy efa nahatanteraka ny fiasany teo amin'ny fiainanay sy ny fisiana tsiraray avy. Aoka ny fiainanay Andriamanitra ho fanomeza amboninahitra ny anaranao. Aoka ny fiteninay ho fanomeza amboninahitra ny anaranao. Aoka ny fijerinay ho fanomeza amboninahitra ny anaranao Andriamanitra. Ny momba anay rehetra Jesosy, aoka ho fanomeza amboninahitra ny anaranao. Fa tena tsara ianao, masina, tsy miova mandrakizay ianao. Misaotra Jesosy. Tatsika hisaotra amin'izao fotoana izao, saika no hivavaka hisaotra. Na teny anankiray fotsiny arana aloka mivavana hoe misaotra Jesosy. Eny misaotra Jesosy. Fa matoto izao ny fiainako Jesosy ty ianao. Misaotra Jesosy. Ny fitiavanao. Eny misaotra Jesosy. Tsy mba manary ianao. Eny misaotra Jesosy. Isanandro Andriamanitra. Raha mbola misy ny minitra sy ny sekondra dia aoka ny amaiky ny vavako dia nisaotra anao mandrakariva, satria ny tenao dia milaza fa izany ny sitraponao Andriamanitra ray ho anay ao amin'ny Kristy Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka avy indrindra masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Tatsika tehaka ho an'i Jesosy. Izy mendrika ny fiderana sy mendrika ny miamboninahitra dia tonono ny fiadananao ny olona eo akaikinao na somary lavitra izy. Alleluia. Teneno ny fiadanan'i Jesosy aminao indray. Tsy ho dify ny fitiavan'i Jesosy anehanao androany. Mihoatra noho ny nantenainao ho azy ny voarainao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity fotoana ity. Ndao sokafantsika bokontsika amin'ny Salamo 20 ary. Amen. Amin'ny Salamo 20 sokafo ny baibolinao amin'ny Salamo 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Iaino anao anie Jehova amin'ny andro fahoriana. Hitondra anao any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Ahatonga famonjena ho anao avy any amin'ny fitoerana masina ny izy. Ary anohana anao avy any Siona. Atsiaro ny fanatitra ho anao rehetra ny izy. Ary ankasitraka ny fanatitra doranao. Anome anao araka ny fonao anie izy. Ary antanteraka ny fisainanao rehetra. Aoka ioby noho ny famonjena azonao izahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitray no hananganany faneva ho tanteran'i Jehova ny angatahanao rehetra. Dia ny fahaenina, ary ankehitriny dia fantatro fa Jehova mamonjy ny voaosiny, amaly azy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tany anakavanana. Amen. Raha mino an'izany zao tsika tsangana ny tanantsika hivavakantsika androany Jesosy ny amin'izany teninao zany Andriamanitra. Ny tena fifaliana ao anatin'ny fonay Andriamanitra dia rehefa mahatanteraka ny nandrasanao izay tsiraray avy Andriamanitra. Tonga eto izay Jesosy tsy handahandahatra ny etaeta sy ny fanirianay akory Andriamanitra. Tsy ezaky ny andahateny izay Andriamanitra, satria fantatray fa tsy ao ambadiky ny teny tsara lahatra ny fafahana mikasika ny fonao Andriamanitra. Fa ambadiky ny fo tena misokatra sy manaiky ary mankatoa miankohaka eo anatrihanao Jesosy Kristy. Inty izay Jesosy tahaka ny zaza, tsy manana hevitra akory, tsy mieritreritra ny tenanay ho manana fisainana mety noho ny fisainanao Andriamanitra, fa miondrika ampaneritreteny eo anatrihanao ary manaiky izay fitondranao rehetra Jesosy. Tanterao aminay arak'izay efa nosoratanao, arak'izay etaetanao Andriamanitra, arak'izay fanirianao lalina Jesosy. Aoka mba ho anisan'izay tetikasanao tena tsara indrindra ny fisiana ety an-tany amin'ny alalan'ny fahatanterahanay izay tena mirehitra ao anatin'ny fonao anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka avy indrindra masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Taontsika hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia.
Sondrataony amin'ny lanitra ny tananao dia ndao hiaraka hisotra n'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny fiarovany antsika tsirairay avy mbola tonga eto amin'ny fanatriany indray androany a. Asandrato ny tananao dia andaontsika hisotra n'Andriamanitra. Raha eo misotra betsaka anao zay a, fa tia anay loatra ianao Jesosy a. Tsara loatra amin'ny fiainanay ianao. Tsy toy izao zay Jesosy raha tsy teo ianao Jesosy miazona anay sy mitantana anay isan'andro isan'andro. Misotra fa tonga eto indray zay a, afaka iombona tanteraka aminao, iombona lalina aminao Jesosy a, amin'ny alalan'ny fiankofana sy fiderananao ary amin'ny alalan'ny teninao ka tena ho velona indray ny etaetaponay a sy ny fanahinay androany. Iray aminao Jesosy a, mankasitraka Tompo. Misaotra betsaka Jesosy. Alleluia. Tompo misaotra anao aho no ny fahasoavanao, nindrafonao vaovao isana, tsara amiko anao. Dao ilantsika Tompo misaotra anao. Tompo misaotra anao aho, ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, ny indrafonao anay, indrafonao vaovao isana, tiana tsara ianao, tsara amiko anao. Zay rehetra nataonao tsy voatanisako Jesosy oh, mahatonga aho hisaotra anao. Asandrato ny tananao lazao hoe misaotra Jesosy a. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay, misaotra anao Tompo, misaotra anao, misaotra anao Jesosy no zay rehetra nataonao. Misaotra anao, misaotra Jesosy a. Misaotra anao zay, misaotra anao be dia be, misaotra Jesosy a. Alleluia. Misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao, sy zay efa nataonao, sy zay mbola ho ataonao. Misaotra anao no zay rehetra nataonao, sy zay efa nataonao, sy zay mbola ho ataonao. Misaotra anao, misaotra Jesosy oh, misaotra anao aho, misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao. Misaotra anao. Alleluia. Misaotra anao. Alleluia. Fanay masinao
mamenoana androany. Mila ny herinao zay a, mila ny fanosoranao, mila ny fanotronanao. Ok, hiasa mahery atao anatinay, ny fahafenonao. Ok, ho fenonao ny tsiraray avy androany. Ok, ho fenonao ny tontolonay rehetra. Ok, nao rerianao amenonay, ameno fonay, ameno fisainanay sy mombanay rehetra. Fanay masinao avy feno izay fanay masinao. Mangeta hitanao ny fonay, mangeta hitanao ny aty lalina ty anatinay rehetra Jesosy. Alleluia. Fanaio o meu erial, fanaio velumbelumiao, aza velireria, familanao isanandro tuano aminkeria, amini sandrina fanaio, fanaio o meu ex zay fanay masina, fanay masina, velumbelumiao, aza velireria, família não isanandro tuano aminkeria, amini sandinao wanya minis yatswanizamua yano irer fanayo nusakaiza kwiza usuri sitariwa nono tenai yano irer watenai isana wanya minisa yatswanizamua fanayo ire musakaiza kwiza usurya tariwa fianono tenai watenai yisana wanya minisa. Hallelujah. Yanoire nusakaiza kwiza usurizai tariwa yanono tenai isana usurizitari kilaza amin'ny vavanao venao hoe tsy manana fa tsy Jesosy. Izy rery hatramin'izay izy ilay tsy miova hatramin'izay anio ary mandrakizay eo amin'ny fiainanao. Ny olona mety afaka ny andaonao, mety
mora miovy zao rehetrarehetra zao fa Jesosy irery ihany, Jesosy irery ihany tsy afaka tsy hamitaka anao mandrakizay. Manantena anao zay Jesosy ianao ilay mpanjaka anay, ianao ny mpanjaka amin'ny fonay. Mandrakizay Jesosy tsy manana afa-tsy ianao zay. Ianao no Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny fonay, ianao ilay malala anay indrindra Jesosy, ianao ilay tia anay hatramin'izay ary mandrakizay. Mankasitraka Jesosy. Alleluia, alleluia. Dia ilaza zay Jesosy androany fa ianao rery, tsy misy mahavita anay afa-tsy ianao rery Jesosy, ka ilaza zay fa tsy manana afa-tsy ianao zay, ianao ny mpanjaka anay. Alleluia. Amen. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako, vianao ilay mpanjakany foko. Afaka manandra tananao an Jesosy ianao, lazao asandratro ny tanako anao Jesosy. Alleluia. Asandratro tananay eo anao Jesosy, ny tanako Jesosy, ho anao Jesosy, mpanjakanay, mpanjakako, vianao ilay mpanjakany foko. Averintsika ihany, averintsika ihany hoe asandratro ny tanako anao Jesosy. Alleluia. Oh, asandratro tanako ho anao Jesosy, mpanjakanay, alleluia, ianao ilay mpanjakany foko. Lazao hoe tsy manana afa-tsy Jesosy rery ianao. Alleluia. Tsy manana afa-tsy Jesosy, tompoiko afa-tsy ianao irery, ianao miriny foko. Tsy misy fetre, tsy misy fetra toko aterinay ho anao, ateriko anao Jesosy. Ny satrako tsy manana vao, tsy manana vao Jesosy, tsy manana vao, tompoko afa-tsy ianao miriny foko. Tsy misy fetre, tsy misy fetra toko aterinay ho anao, ateriko ho anao Jesosy. Misaotra anako, tsy manana vao, tsy manana vao Jesosy. Alleluia, alleluia.
antsika rehetra ny ampitoerana atao hiarakira tsy manana fa-tsy anao Jesosy isandrato ambony tananao ataovy tena hitan' Jesosy fa tena mangetaetana azy ianao androany mbola afaka milaza eny ianao lazao avao amponao lalina mihitsy fa tena tsy manana fa Jesosy ianao. Alleluia. Haterinay manao ny fisaoranay hateriko mandraky izay hoanao Tompo ny saotrako. Misaotra Jesosy, misaotra fa lehibe loatra ny fitiavanao anay, tia anay loatra ianao Jesosy. Zany natonga anao nafony ianao ho fato anay Jesosy teo a-Kalvary. Roa arivo taona lasa dia mananaiky ianao nangina na dia nanana fahamarinana azy ianao Jesosy. Tsy mba nanana fahotana akory ianao na dia kely aza Jesosy, nefa ianao nanaiky nanetry tena ho tonga ota teo amin'ny toeranay Jesosy. Tena tsara loatra ianao Jesosy, tena mendrika ianao Jesosy raha hoderainay, mendrika ianao raha hovaliana ihany koa ny fitiavanao, amaly fitianao avy ao anatin'ny fonay lalina Jesosy. Tianay ianao Jesosy, tianay ianao Jesosy, mandrakizay Jesosy dia tsy ala aminao zay, anao zay mandrakizay Jesosy, mandra-piavinao eny amin'ny rahalanitra dia hiaraka aminao zay, anao mandrakizay. Alleluia, alleluia. Tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio, fa mijery ny ato ampo toy izany ianao toy izany ianao tsy manisa eloka, tsy manisa eloka. Misaotra Jesosy. Na mitanisa ireo tsinikio, alleluia, fa mijery ny ao ampo toy izany ianao a Jesosy, toy izany ianao toy izany ianao, toy izany ianao
tsy ny famindreana na ny amaron'ireo asaso fizay mankatoampo izany no fitiavana tsy ny famendreana tsy ny famendreana na ny amaron'ireo asaso fizay mankatoampo anao Jesosy fizay mankatoampo izano ny fitiavana no fitiavana izany Jesosy izany no fitiavana ao fofana milanitra tanana sotiana ianao trenao Jesosy Alléluia, andaontsika hitehaka mafon'i Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoantsika hanomezana voninahitra an' Jesosy, aprisiana hatrantsika mandroso tompoko eto. Aprisiana hatrantsika amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy any amin'ireo zavatra izay natao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany tsy avoko fahavolombelo eto. Za zany ohatra ny nanana aretina fampanina izay dia efa intelo teo ilay izy no seva. Dia za tsy dia motia mijorojoro fahavolombelona izany fa rehefa mivavaketsika dia ohatra sitrana ihany ilay izy. Dia tamin'ny herinandro iny tsy teo farany ilay izy dia ohatra ny zaka ilay vato Kristy dia nentiny teo amin'ny pasitera za. Dia nametra amin'ny pasitera tanana dia ozy izy rehefa tsy miverina tsony izy dia mijoro fahavolombelona. Dia voninahitra an' Jesosy fa tena tsy miverina tsony ilay aretina. Alléluia, andaontsika hitehaka mafon'i Jesosy. Mandroso tompoko. Oui, nous avons un avis qui va témoigner aussi. Bon après-midi tout le monde. Donc je vous envoie la salutation de l'île Maurice. Et donc on m'a dit que j'ai pas trop beaucoup de temps, mais je vais être bref par rapport à ce que Jésus a fait pour moi.
Normalement, je devrais être à Madagascar. C'est mon premier fois à Madagascar. Je devrais être à Madagascar samedi dernier. Mais malheureusement, j'ai raté mon avion. Normalement efa tokony aloha zany izy ny tonga fa nrateny an'ilay fiaramanidina tokony andehanana. Mais je sais, c'était dans le plan de Dieu, parce que pendant tout ce temps, je me suis dit, est-ce que je trouvais une église pour que je puisse m'accrocher au Seigneur et avec la famille de Dieu. Fa fantatro fa planin'Andriamanitra tao anatin'ny fotoanan'Andriamanitra satria ozy aho hoe misy fiangonana afaka famille an'Andriamanitra fianakavian'Andriamanitra afaka irako miara-manompo amin'izao fotoana izao. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que j'ai une famille, j'ai un frère, j'ai des sœurs. Et depuis notre séjour ici à Madagascar, j'ai rencontré que la famille de Dieu tout autour de moi. Dia eto ahako mamehy voninahitra an'Andriamanitra satria tena netiny eto ahako hatramin'ny nahatongavako teto dia famille fianakaviana misy ranabavy mpiara-manompo daholo ary tsy nifréquenté akoatran'izay olona ao amin'ny tompo izay. J'étais malade juste avant ma venue à Madagascar. Mais gloire à Dieu, je peux prendre l'avion pour arriver jusqu'ici. Même si c'est difficile de comprendre la langue malgache. Je me sens bien dans la famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Andriamanitra tompony hery sy fahefanany hitantsika tsirairay avy. Alleluia, andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy ary ao anatin'izany koa nitsanganantsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay tondra antsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Alleluia. Mbola tsy tondra ao anatin'ny teny. Batikitsika androany no fahofantanantsika any amin'ny lanitra. Misy teny izay ao amin'ny Isaia 45 manao hoe arany zanako sy ny asany tanako izy izy dia aoka ho atitiko ihany. Androany ataovy azo antoka hoe zanany ianao androany. Ary efa azonao antoka hoe zanany ianao dia izy no miadidy ianao ary andraikitra ny momba anao. Amen. Tsy avy aminao tonga eto aho hanome ny saotra dera ho anao so ihany fa eo ianao sarotra amiko ny amindra rehefa lavitranao mitondray overy ane zao tontolo izao noho izany aleoko tsy miala fa miaraka aminao tsy anaiky ho resy aho manananao dia mihoatry ny mpandre hanony dia aho hibanjinanao eny ambony nandratra ny tanako ao ny feokoloanako ao mandresy aho satria olo ny fanjakanao Nasceunao manitonay loatra ny hatsaranao ray mitondray overy ane izao tontolo izao noho izany aleoko tsy miala fa miaraka aminao
Tianako resy aho manana anao dia mihoatra ny mpandresy hanolo ny dia ho ibajinanao eny ambony eny anadratra ny tanako aho ny feoko no ataoko aho mandresy aho satria olo ny fanjakanao mandresy zay Jesosy manana anao tena mpandresy aho manana anao satria aho le zanakao riray mitondray overy ane izao tontolo izao noho izany aleoko tsy miala fa miaraka aminao tianako resy aho manana anao mihoatry ny mpandresy hanolo ny dia ho ibajinanao eny ambony eny anadratra ny tanako aho ny feoko no ataoko aho mandresy aho satria olo ny mpanjakanao amen. Urakoraka mafy be ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo. Alleluia. Dao tsika no fantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra fotsika manontolo tika anao tena kasitraka ny Jesosy sokafo ny vavanao dia meo tsara indrindra avy ao anatin'ny fonao akasitrahana n'ilay tokana sady mpanjaka la mendrika ho amin'ny fideratsika le mendrika ho amin'ny fakasitrahantsika rehetra aoka ny fotsika iandrandra sy anome voninahitra ny mpanjaka antsika lay tokana mendrika manova ny fiainantsika mikasika ao ambony indrindra ianao ny mendrika indrindra ianao ny tompon'ny fiderana ny fitsahoana tsy homolotra ihany Andriamanitra ny nandratanay ianao fa avy any anatin'ny fona ilalina anomezanay voninahitra ianao satria mpanjaka ianao afofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra sotrany amin'ny famindramponao sotrany amin'ny fahatsaranao sotrany amin'ny fifidiana fahasoavana nisotra fa mbola isan'ny velonaina afaka miaino ny teninao afaka mbola ndray fananarana aminao mbola omenao tombo manokana amin'ny alalany sitraponao ndray androany voninahitra ny eo anao ilay mitoetro miseja fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleluja. Ni derumeko anao ni saotromeko anao ni saotromeko anao ifidera natsarindrindra ho anao sandraty ianao androany amin'ny alalany fotoana rehetra eto Andriamanitra manivà amin'ilay fombanao
zay tonga eto hoe koa kanaiky ny fitondranao Andriamanitra. Tsisy programa avy ety aminay na tokana azy androany ka natao tanteraka eto. Fa misandrata dia tario zahay mitenena aminay ambarao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay mankalazayna mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ty hafa mafy eo an'Andriamanitra maniry antsika mianakavy ahazo toerana zao fanontaniana mipetraka avy aminareo be dia be mihitsy ny hoe pasteur ampy ve rehefa nandray an'i Jesosy tonga dia tafiditsy ny lanitra no fahasoavana, satria rehefa mino azy fotsiny dia zay ka ninona ataontsika dia tsy mahakasika antsika intsony fa efa tsika ny lanitra. Be dia be le fanontaniana mahazo antoka be mihitsy izy hoe ho any an-danitra ninona ataony ninona zavatra tanterahany dia mahazo antoka be mihitsy izy hoe ho any an-danitra. Androany hoe misy fanoharana nomeny Jesosy anankiroa dia anatsoaka lesona ngeza be tsika avy amindreo avaly an'izay fanontaniana mahakasika ny fahasoavana sy famonjena izay. Bokon'ny Lioka toko 7:10 ka hatramin'ny 9 tonga dia anaingy isika. Lioka toko 7:10 ny 9 ka hatramin'ny 9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ty fanoharany ty hoe misy olona manana aviavy nambolena teo an-tanimbolobony. Dia nakeo izy nitady vota aminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimbolobika, indro efa 3 taona zay aho no tonga nitady vota amin'ity aviavy ty fa tsy nahita. Kapao io nahoana io manimba ny tany. Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piatoko manodidina azy ka asiako zezika, angamba mbola amoa izy. Fa raha tsy izany dia hokapainao ihany io aviavy io. Zay ny dikan'le teny fa tsy mitohizany intsony. Ao tsika dia verina kentsika eo amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko faharoa. Alleluia. Bokon'ny Timoty faharoa toko faharoa ny 1. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary zay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany koa. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Etsika miresaka mikasika momba ny fahasoavana Paoly. Zay aloha no ampidirantsika azy voalohany, avy eo tsika hiditra amin'ny votoatiny ny fanambarana mahakasika ny fahasoavana sy ny famonjena amin'izay. Raha miresaka eto Baiboly mikasika ny hoe hiahery. Dikany hoe hiahery dia feno fahefana, feno fanapahana, manomboka miha-matanjaka sy mitombo hery. Amin'ny teny Hebreo ny dikan'io teny nambaran'ny Timoty, nambaran'ny Paoly tamin'ny Timoty zanany io izy hoe aoka ianao hiahery. Dikan'izay dia zao hoe aoka ianao avokatra, amo na avokatra mifanaraka amin'ilay hery izay nome n'Andriamanitra anao. Matsiaro ny tena nataon'Andriamanitra tamin'ny Damaseva rehefa nandre izany fanoharana nataon'ny Paoly zany amin'ny dikateny Hebreo. Hitantsika ny Genesisy toko voalohany. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany Andriamanitra dia nitsodran'ny olona izy eo amin'ny 9:20. Rehefa vita ny olombelona dia zao nataon'Andriamanitra. Ozy izy hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Aoka hamokatra ianareo ny dikan'io teny nisy fahasoavana. Ny Jakoba toko voalohany 2:20 ny Baiboly dia milaza. Hitantsika tsara ny fahamarinan'ny teny rehetra eo. Jakoba toko voalohany ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Ka midina
famonjena avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Ny fahasoavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ara-panahy nataon'Andriamanitra ao amintsika mampiavaka antsika amin'ny hafa rehetra izay tsy zanak'Andriamanitra. Hitanareo Andriamanitra vao nitsidran'ny olona hoe maro miabetsaha dia avy amin'ilay tenin'Andriamanitra dia tonga tao anatin'ny olona ny fahavokarana. Lasa nanaiky ny vatan'ny olona rehefa nitsofin'Andriamanitra rano hoe isy vokatra avy amin'ny olona ahatonga olona anankiray hafa eto ambony tany. Fa tsy tanteraka ireo raha tsy misy toetra, raha tsy miainga avy amin'ny toetra ifandraisanao sy ampifameno anao amin'ny hafa, dia tsy inona izany toetra izany fa fitiavana. Alleloia. Raha niteny tamin'ny Adama Andriamanitra hoe hamokatra ianao dia tsy maintsy nila heva izy vao tonga i Abela sy Kaina. Siseta. Dikan'izay ny zava-dritra izay lazain'Andriamanitra zany dia natao hitranga ary zava-misy ao anatin'ny olona. Ny olona zany tsy afaka hamaritra na anakana ny fahatanteran'ilay tsodrano tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainany. Fa ny anjaran'ny olona mandeha sy miaina ao anaty direktiva na taridarana fotsiny amin'izay zavatra takilyle teny tonga n'ilay vokatra tsy ho azo sakanana fa tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ilay olona. Raha azonoza zavatra zaraka izany dia tovatra tsara ny tanao fa hitohitsika hidina amin'ny ambonimbony amin'ny ambonimbony kokoa. Alleluia. Tsy hoe hiakatra fa hidina ho amin'ny ambonimbony kokoa. Dikan'izay hidina amin'ny ambonimbony kokoa izay ao ambadiky ny fanetretena sy fanekenao iaino dia hisy fisandratana vohomana ho anao. Marka toko faha 20 ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 14. Marka toko faha 20 ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 14. Ary noho ny ampitsony iny rehefa niala tany Betania izy dia nohon Jesosy. Ary natsinjo aviavy anankiray mandravona ery lavidavitra izy dia nakeo fa toa hita vony eo amin'ny kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina midoroboka be fotsiny ihany. Ary Jesosy fa tsy mbola tonga ny fotoam-pamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nare izany. Ary hitantsika ny suiten'ilay izy fa rehefa avy eo tazantsika fa nalazo. Petera mihitsy nanao remarika hoe verina ry zareo, nalazo tompo le aviavy vao nozononao tamin'ny maraina. Eto hiditra anazava amin'izay mikasika momba ny fahasoavana sy ny famonjena. Hiditra lalindalina amin'izay tsika. Hitanareo ao amin'ny Luka toko 7:20 ny andininy faha 4 ka hatramin'ny andininy faha 5 nisy aviavy nambolen'ny olona mpamboly voaloboka ho ao amin'ny taniny. Dia io aviavy io tsy namokatra. Mitovy amin'ilay aviavy ao Marka toko faha 20 teny amoron-dalana. Samy aviavy ireo anankiroa ireo. Le aviavy anankiray tsy namokatra fa teny amoron-dalana. Le aviavy anankiray tao anaty tanim-boaloboka fa tsy namokatra. Samy tsy namokatra na le teny an-dalana na le tao anaty tanim-boaloboka. Fa ny zavatra nahavariana dia izao, ino tsara? Resaka mikasika momba ny aviavy mitovy ny Baiboly. Fa ny fahasamihafana anisan'ireo aviavy ireo dia izao tsy karazana. Fa samy aviavy ry zareo. Fa ny toerana nisy azy. Ny toerana nisy azy. Ny ray tao an-tanim-boaloboka, ny ray teny amoron-dalana. Nandeha Jesosy dia nahita teny an-dalana izy. Hoe iry lavidavitra iry misy aviavy. Nandrobona be dia nahavariana. Vohozona le aviavy teny an-tanim-boaloboka. Fa ny zavatra nahavariana le aviavy, le teny amoron-dalana vohozona. Fa le tao an-tanim-boaloboka ny lananenina. Eny hoe samy tsy mamokatra izao ihany. Nandisy fanantenana le aviavy anankiroa. Ny ray teny amoron-dalana, ny ray tao an-tanim-boaloboka fa tsy nitovy ny traitements-ny. Raha ny tantara izany jerena, raha vokatra no niteraka an'ilay oziny dia tokony voaozina koa le tao an-tanim-boaloboka. Miara-miaina tsika. Ao amin'ny Luka toko 7:20 ny andininy faha 4. Ao amin'ny Luka toko
ny andininy fahenina ndao ny jerentsika kely overenantsika le ao amin'io tantara io ary nanao ty fanoharany ty izy hoe misy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanymbolobony tena keo izy nitady votaminy fa tsy nahita ny tompony io aviavy io ty aviavy izay naniry tao an-tanymboloboko ty nisy inisiativa avy amin'ny tompon'le tany amboly azy ao an-tanymboloboko fa le teny amoron-dalana tsy voatery nisy ny antoka ny fambolena azy teo fa nety nisy olona ninana aviavy dia nanary ny voniny dia nitsiry teo amoron-dalana izy zao ny zavatra nitsanga ny tompony tany voasoratra eto dia Andriamanitra ray ary le mpikarakara niditra tsehatra nanelanelana sy nialanenina ny amin'le aviavy dia Jesosy zany hoe le voaloboka lay aviavy nampaniriana tao an-tanymboloboko dia nisy ny intercédé zany hoe nisy intercesseur zany nanelanelana azy tamin'le tompony alohan'ny anapahana azy tokony ho tapahana le izy satria mibaiko n'le tompony tanyboloboka sy ny tompom-boloboka dia niteny hoe kapao eo ozy izy fa manimba ny tany kapao fa ozy izy le mpikarakara alao izy ozy izy ho eo ihany amin'ity taony ity fandrao mba hamoy ihany izy ny aviavy ryhavana dia tsika sianao zay ndrasan'Andriamanitra amokatra mba ho amin'ny voninahiny ny fantany napetraka dia zao nahoana Jesosy nanozona le aviavy teo amin'ny marika fa nahoana izy nialanena tamin'le aviavy tao amin'ny lioka nahoana Jesosy tsy nahita voa avy amin'ilay aviavy tao amin'ny marika dia tonga dia nanozona zavatra rehefa samy tsina moa ny zavatra mila fantatsika andro any ariva any amin'ny tanin'Israely ny aviavy dia maniry eny amoron-dalana fantatsika tsara fa zaka io zao nandeha teny an-dalana dia nisy aviavy naniany zany mahatonga marika toko farak 20 rehefa menga teny an-dalana Jesosy nanompo nahita aviavy nandrobona be fotsiny raviny tsy nahita voniny teo aminy dia nozonina le izy rehefa hitany fa tsy misy vono le aviavy dia nozonina satria nanantena hita voa avy aminy izy ao amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy io dia hitantsika indray ny zavatra mitranga fanoharana milaza ny aviavy izay nambolena tao tanymboloboko ny voaloboka dia tsy nisaina velively fa isy aviavy eo amin'ny toerana misy ambolena azy tsy any amin'ny toerana tokony ambolena voaloboka mihitsy no aniriany ny aviavy zany hoe any amin'ny toerana izay tsy tokony hitoerany no nambolen'le tompony an'le aviavy no tsara le izy zany hoe surprise be zany ny ahita aviavy maniry ao anaty tanymboloboko zany rarement ozy izy ny fitenenana akavitsiny le tanan'izany ny voaloboka tsy natao aviavy zany fa voaloboka ihany noho izany ny aviavy dia tsy tokony azo toerana mihitsy ny amin'ny toerana misy voaloboka fa le tompony tany nanapa-kevitra ampaniry sy amboly aviavy ao an-tanymbolobony lay mpambolo dia tadidio namboly azy ao anaty tanymboloboko fa tsy nataony teny ivelany raha tokony hoe nivelany le aviavy ary teto ny nananako fahatsapana ny antony anankiray na tonga nyty aviavy ty nelan'ilay mpikarakara nenina hitako mahasamy hafa andreo aviavy anankiroa reo hitako mahasamy hafa ny marika toko farak 20 sy ny lioka toko fahatelo 20 ny ao anaty tsaha nelana nenina fa zay anivelany voozina maneho ny taranaka Adama ranofo zay aviavy anivelany fa maneho ny gentilisy nandray an' Jesosy ho tafiditra ao an-tanymboloboko ny saina ho isan'ny elanenina izany famarinana zany tahiteny Jesosy hoe ny vokatra sy ny fahavokarana eo amin'ny fiainana dia tsy miankina amin'ny karazana fa toerana misy ianao aiza ianao zao ao amin'i Jesosy tokoa ve ianao aloha nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao dia mampatsiaro any ty fahamarinana ity ao amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy ny baiboly dia maneho amintsika fa lay tompony
tanim-boaloboka namboly an'le aviavy ao anatin'ny sa ary mila fantatsika araka izany fa ny fahasoavana dia tsy hoe tonga dia voavonjy amin'izao tsika fa mila mamokatra tsika ao anatin'le sa anome an'le fruit takin'le tompony vokatra ananana voatanteraka ny tsy fandringanana tsika raha dinitsika ny lioka tonga telo ambin'ny folo ny andino fahasivarana dia zao ny zavatra voalaza ozy izy avelao aloha ozy izy hiala nenina amin'ity aviavy ity ho asiako zezika aloha izy kolokoloko izy fa ndraho izy mba hamoy ihany angamba mbola hamoy izy fa raha tsy zany ozy izy dia hokapahanao ihany dika an'izay mahatonga anao ao anaty fahasoavana tsy mitovy traitement amin'le aviavy any ivelany dia noho ny famindrapon'Andriamanitra miala nenina amin'ny fitiavany sy ny fandeferany ary ny fony manontolo Andriamanitra raha isan'ny verina ianao mbola isan'ny velonaina mbola azo karakaraina afaka ieny tenin'Andriamanitra mba hamotsy andiso fanantenanan'Andriamanitra tsy mitombona ny fampianarana hoe rehefa fahasoavana fotsiny grasy fotsiny dia ampy-apiditra anao any an-danitra tsy avy aminy nataonao no natonga an'Andriamanitra nanolotra ny tenany hamonjy anao fa raha isan'ny velona ianao misy antenaina ny iverina fa ny mahatonga anao mbola mijoro ohatr'izao na dia tsy alezy tsy mendrika intsony aza amin'ny fanoloran-tenanao tehirizina Andriamanitra ianao amin'ny fotoam-pijinjana mba hamokatra isy andraisana ianao sy hampakarana ianao amin'ny fotoana iverenany somary teka ao an'Andriamanitra halleluja midika fa ny fitehirizana sy ny fikolokoloanao amin'ny fahasoavana dia alanenina ho anao amin'ny tanjom-panovananao anome an'le vokatra takian'Andriamanitra aminao Paoly avana dia nanana fahatakarana ny amin'izany eo bokin'ny Romanina toko faharoa ny andiny fahefatra zao ny lazain'io Paoly apôstôly io izay mahafinaritra mihitsiny sama voana ozy izy ny areny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharopony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahyn'Andriamanitra dia mitaonanao aninona miandrentsika Andriamanitra eo amin'ny dingana anankiray ahafahantsika tena miaina fiovampo mifanaraka amin'le vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika halleluja eno tsara ny olona afaka hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy misafidy olona asiana soa Andriamanitra teteny aminao afa ny marika ny Jona toko fahatelo andiny folo ny Baiboly dia milaza toy izao izy no nitiavana n'Andriamanitra an'izao tontolo izao tontolo izao no tian'Andriamanitra nomenjana ny latokana Jesosy mba tsy ho very izay rehetra mino an' Jesosy fa nina fiainana mandrakizay azo antoka ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy doreo tsara ny tanan'izay miaina fa zao tsy natao an'ny eny ivelany ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra fa natao an'ny olona ao amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy ilay toerana tanim-boaloboka ny toeran'ilay aviavy eo amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo noho izany misy mpikarakara sy mpamboatra afaka anelanelana amin'ny tompony voaloboka ao amin'io tanim-boaloboka io ilaza fa nanahirana nisy fahasahiranako no natonga n'io tao noho izany tsy azo kapakapaina fahatany io na tsy zakanao aza fa tsy nanome vo fa zao no mahatonga an'io miandry herintaona dia satria ny effort tsy tiako raraka fa manatanjona manam-panantenana fa iovy io ary amoka teo hatramin'ny farany ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampijoro atsika ao anaty fanantenana atonga atsika tsy aina ao anaty fanamelohan-tena fa nanatoka foana fa raha mbola isan'ny velona ianao afaka manapa-kevitra amin'ny verina ianao afaka mbola mijoro anatona an'Andriamanitra ianao tsy andahanao Jesosy afaka manangana anao Jesosy manantena anao Jesosy halleluja zany ny antony fahasoavan'Andriamanitra taosika ijery olona anankiray eo amina toerana mahafinaritra ny safidiny
ary teo amin'izay toeran'izay namangin'Andriamanitra azy. Mivaly ny fahasoavana tsy miankina amin'ny hoe izy ianao, fa miankina amin'ny hoe aiza ianao. Aiza ianao. Leoka toko voalohany. Leoka toko voalohany. Manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 ataontsika vetivety. Nisy lehilahy atao hoe Zakaria. Ary ny vahoaka rehetra mitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didika manitra. Ary nisy anjelon'ny tompony seho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didika manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Voly anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, efa noenoina ny fangatanao. Ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahinao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy ary tsy sotro divay na toaka sady ho fiainona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamanina. Ary izy andeha ho anoloan'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka. Ary ny tsy manoha amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Andiny 720 mba henonareo anie. Ary ho Zakaria tamin'ilay anjely. Atombe izy. Inona anao afantarako azy zany? Zary ty efa antitra. Ary efa antitra koa vadiko. 720. Ary ilay anjely namalika no taminy hoe tandremo zany Gabriel zay nitsangany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny raha nahiteny aminao ka ilaza aminao zany zavatra, zany teny mahafaly zany. Disy fanantenana zany Andriamanitra nanotrona ny Zakaria. Satria rehefa tonga teo izy nieritreritry Andriamanitra hoe faly be Zakaria, satria izy teny soa mafaly netiny. Kanjo ny fanohatra amin'ny zavatra nandrasan'Andriamanitra ny reaction an'i Zakaria. Zakaria tsy nino. Le anjely nieritreritry hoe Zakaria iombo-po amin'ilay programa. Ohatran'ny Maria rehefa nitenen'Andriamanitra dia zao, ahoana ny fomba tanteraka an'izany fa za tsy nalalala. Fantatra aloha vitan'Andriamanitra fa ahoana le tonga dia miditra amin'ilay ahoana ny ampitrangan'ilay izy. Tsy finoana fa fahalinana andre taridalana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fitohizan'ilay programa. Dia hozy izy Andriamanitra hoe bon, satria tadiavinao ilay fanazavana dia zao Andriamanitra narina anao fanan'Andriamanitra ary ny zaza ao an-kibo dia atao hoe lay masina. Aleloia. Zanaky ny avo indrindra. Amonjy ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Tonga dia nandroso Andriamanitra tamin'ny programa. Fa teto tonga dia bloqué Andriamanitra. Satria nahoana tsy arak'izay nantenainy ny réaction any Zakaria. Tsy nintsony Zakaria fa zao ny zavatra nitranga. Kanjo rehefa nivoaka izy, arindro homony ianao zay ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehon'izany zavatra zany, ho valiny tsy ninonao ny teniko zay ho tanteraka ny fotoanany. Andao ny antsika eritreritra valim-bavaka teren'ny fahatokiana tsy maintsy hitranga na dia tsy nino ary Zakaria. Fa inona ny taoam-pony Zakaria, inona ny fiainan'ny Zakaria nahatonga ny Zakaria terenana ny ray valim-bavaka niatika ilay toe-po tsy nino. Ahoana koa ny ampitranga an'izany? Za efa antitra amin'ny vady kokoa efa momba. Ahoana tsony ny tanteraka an'izany? Fa zao ty zavatra anankiray ty mahafinaritra amin'Andriamanitra. Rehefa miziriziry amin'ny toe-po ty ao anaty fijoroana ianao, dia tsy misy zavatra tany amin'ny lasy ho adinon'Andriamanitra ny hamaly ianao amin'ilay izy, na dia any amin'ilay tontolo na fotoana efa nanadinonao azy aza sy tsy ninonao azy intsony. Ore olona, za mbola tsy nahita tao anaty baiboly ka Zakaria ny teny hoe efa ela ihany tsika ny nanompo tato amin'ity sinagogy ity, fa raha tokoa Andriamanitra manino Jaona mbola tsy nomeny hatramin'izay ka hatramin'izao, fa ny loratena tsy sandaina Jaona azo na tsy azo. Tsy ilay milaza foana hoe nandrehan'Andriamanitra izy, fa tokony hala amin'izay, fa tsy misy intsony zavatra tokony anatenan'Andriamanitra eo amin'ilay fanompona. Fa miaino ny fony foana Zakaria,
isan'andro fa mifony Zakaria dia fotsy vesara ny filana tsy tanteraka. Rehefa mifony vesara ny filana tsy tanteraka dia maniraka anao zavatra tsy tokony atao. Dia avy eo lazaina fa Jesosy ny tsy mamaly, nefa ilay toetra ny tsy volaka. Feno fepetrany Zakaria dia ozy Gabriel, za tsy maintsy nirana hitondra ny valiny. Io valiny io tsy tonga amin'ilay fotoana ninona ho azy foninareo mbola 50 taona, fa efa antitra sy nitsajaza mihitsy ianao. Andropôsy ohatr'izay koa vadinao efa menopôsy. Eo amin'ilay fotoana tsy ampozina mihitsy ara-tsiansa ny joroko amaliko anao amin'izay, satria ny antony dia tsotra, ianao no te atoky eo, ianao no te hitoetra ao amin'ny Kristy. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tsara toerany Zakaria dia tsy maintsy valian'Andriamanitra izy. Tsara toerana izy, tsy voasakana ilay fanompony. Ninona reny, ninona tsy reny, ninona vavan'ny olona, ninona lazay manodidina, mijoro foany razaka. Ary aiza ny ahitana azy? Ary amin'ny tempolo ery. Izay no tonga ny anarany hoe razaka dia ary foana izy. Amen. Niza miteny, niza tsy miteny. Zakaria tsy nampifangaro ny fanompony mihitsy ny tamin'ny Jona nandrasany. Ozy izy, Andriamanitra ny topoka na misy Jona na tsisy Jona. Halleluja. Hitanareo, zay tsy napozy ny afo no nomen'Andriamanitra ny Zakaria, fa na ny tenany aza tsy nintsony, fa mbola nirekupere ny fitiavany an'Andriamanitra ihany. Zay zavatra tadiaviny finoany ho verezina. Zavatra tian'ilay anjely natao fotsiny dia zao ozy izy, le zavatra tsy maintsy hitranga. Fa mba tonga anao tsy teniteny foana dia lolo mony ianao mandrapataterika zavatra lazaiko taminao. Satria rehefa manomboka mananina zany zao ny kibon'ny Elizabeta dia mety hite Zakaria andana tarafo amin'ny ekova sao dia kista. Dia ozy izy Andriamanitra mba tonga anao tsy hanozona satria vavana mpisorona. Alleluja. Dia aleonao mona amin'izay tsy miteniteny foana mandra-pahatonga ny Jona, dia aleonao mona. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Hitantsika amin'izay izy eo amin'ny fanompona foana ny toerana nisy azy. Eo amin'ny fanompona foana izy, tsy nikondisioneny tamin'ny valibavaka. Tsy ilay kristianina nampahorian'ny filany ireny dia ampitototono ny zavatra ilainy hitady an'Andriamanitra. Fa nananantoka izy karazana fahamarinana nampiorona ny finoany fa ampy ho anahy ny fahasoavanao. Fa na inona zavatra mbola tsy hitan'ny masoko androany, zavatra azoko antoka dia izao hijoro ianao any aparana ozy izy Job. Ny dikan'izay mahazo maneso izay te haneso, mahazo miteny ratsy izay teny, za tsy hamaly. Fa ny zavatra azoko antoka dia izao any aparantsika miona, fa any amin'ny farany tsy anareo no omega, fa an'Andriamanitra tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo masarobidy hoe aiza ianao? Mila ao amin'ny Kristy ianao. Zareo Matteo 5:10, 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Matteo 5:10, 9:20 ka hatramin'ny 7:20, ilay vehivavy Kananite. Ozy Jesosy tsy nirana afa-tsy amin'ny zanak'ondry nively amin'ny zanak'Israely. Tsy avelaka ny zanako vavy. Dia ozy izy roa ihany ozy izy le ripetera. Ino misy vehivavy Kananite anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona anao hoe mamindraha fo amiko tompo zanak'i Davida ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra e. Fa izy tsy namaly teny azy. Ohatrany hoe raha jena izany dia ohatrany hoe miavinavina. Dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao ritsika. Ary Jesosy namaly ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny zanak'Israely ny tananak'Israely fa nanantona ihany raha vehivavy mbola nisisika dia ninkohaka. Tonga dia nikohaka teo anatreny ka nanao hoe tompoko vonjeo fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny ambo-kely mazava. Tora vehivavy, marina izany tompoko, fa na dia ambo-kely aza mba mihinana ihany izay tsombontsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tonga avy aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay oro izay. Eny hoe
vehivavy ity rehefa namala an Jesosy izy dia niteny hoe tsy problema le ambokely, teneno zay tianao tenenina ambokely orosagoavany tsy problemako, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ozy izy tsy olana zay fiantsoana ho anahy ambokely, tsy olako zany, tsy maninona fa zao fotsiny zavatra azoko antoka. Le position tiako ambara aminao, misy toerana. Misy ambokely any ivelany, fa misy ambokely ao an-trano, chien de salon. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha samy ambokely, za tsy berger allemand, fa za alika kely ao an-trano. Taitry Jesosy nijery. Dia hoy izy ty raha matoty. Io alika kely io rehefa misakafo ny tompony, tapisaka eo ambany latabatra izy. Ka problema le ambokely lazainao, raha tesitra fa nataonao ambo zay ny olana. Ianarana tsy problemako, fa zao tiako fantatra ny positionko. Fa na tsy mendrika eo ambony latabatra aza tsy problemako le hijanony eo. Fa zay latsaka eo ambany ao, mitovy ihany ny tsirony eo ambony latabatra sy zay latsaka eo ambany. Te ihinana mofo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Noho izany, rehefa tsara le position hoe aiza dia misitraka, tsy mahareteka. Hitanareo amin'izay le tiako tenenina, tsy hoe ho aiza ianao fa aiza ianao. Mahalala ny toerana tokony hisy azy ty ramatoa ty. Noho izany tsy azo sakanana ny fanasana ny zanany vavy. Hoy izy le ramatoa, za ndray tsy aly zany mba rapahaazoko izay ilaiko, satria fantatro tsy zavatra tsy any aminao ny rehetra. Fa fantatra anao ve fa tamin'Andriamanitra nanokatra ny vavany voalohany. Dia hoy izy tamin'ny olona, Genesisy 2:20, maro fara miabetsa mameno ny tany mampanimpo azy manjaka. Zay ny teny tao am-bavan'Andriamanitra voalohany. Io teny io nandaitra teo amin'ny fiainana zanak'olombelona tsara sy nitoetra foana teo amin'ny fiainana zanak'olombelona talohan'ny fahararahany. Ary mandrakandroany moa na dia efa niraraka ary ny olombelona dia le teny tsy miverina raha tsy atateraka izay sitrany sy ambiny amin'izay nampandehanany azy. Fa zao taorinany fahararahana amin'izay dia voanjerentsika amin'ny Genesisy 3:1 vao niverin'Andriamanitra ny teny tao am-bavany voalohany dia zao hoe Adamo, aiza ianao? Aiza ianao? Avy azy hoe position, toerana hoe ny teny voalohany reny olombelona taorin'ny fahararahana dia hoe aiza ianao? Teny Andriamanitra hoe ry Adamo, le fahavokarana lazaiko tao aminao tamin'ny voalohany iny dia miankina amin'ilay toerana misy anao androany amin'izay. Satria efa tonga matoa manontany hoe aiza anomana toerana hisy ny taranakao raha-pitso izay tsy toetra eo amin'ny nofon-tsony fa ho atsangako ara-panahy ao amin'ny Kristy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Maro sy miabe tsara Adama, fa melohan'ny teny manaraka vaovao zay ho anao dia zao aiza aloha ianao? Isika rehetra malala fa ny olona mpamboly dia mahafantatra tsara ny hoe inona ny condition tena ilain'ny hazo zay voleny mba tonga azy hidoroboka tsara. Misy karazana hazo tsy velona sy miaina raha tsy amin'ny toerana misy mitaky ohatran'ny karazana toetrandro na climat mapety azy. Mety amin'ny tsara ny atmosfera sy ny tontolo rehetra misy eo. Ny karazana tany izay takino zava-maniry io. Ohatra zao tsika zao raha ohatra ka amboly ananambo eto Antananarivo dia tsy maintsy manisy sira kely ianao amin'ilay tany. Vao tena mahazo aina ny ananambo satria zatra miaina izy any amin'ny toerana tany masira. Hitanareo misy zany toeram-pahavokarana endrasan'Andriamanitra antsika. Ary io toeram-pahavokarana io tsy aiza fa ao amin'ny Kristy. Ianao zany raha vao miaina ivelany ao amin'ny Kristy dia normal be ianao raha tsy mahomby. Satria misy tontolo sy atmosfera ao amin'ny Kristy
mahalalana ny mahazy ianao sy mahao aminy ianao ny mahazanany ianao ary io zavatra rehetra ikarakarany ianao ao amin'io toerana io dia maampy ny fepetra rehetra mampahazo aina azy isitraka izay vokatra sy vo avy aminao. Toerana ny eo amin'i Jesosy Kristy afatsika misitraka ny fahasoavany, ny famindram-pony, atonga antsika hamokatra tsara amin'ny lafim-piainantsika rehetra, ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao vao afaka hanomenao ny fahasoavany Andriamanitra, afaka hanomenao n'ilay fanomezana avy any ambony izy. Tsy mitovy amin'ilay talenta, zay moa ilay fanjaraiko momba amin'ny fahasoavana hoe tsy mitovy ny talenta sy ny fahasoavana. Ny talenta ilay fanomezana omenany olona hatrany am-boaka, na pino izy na tsy mino. Ohatra, misy olona anankiray mandoko be mihitsy sy manao sary hosodoko nefa tsy voatery ho kristianina izy. Tsara be nefa ny zavatra ataony no ataon'ilay kristianina, mana-talenta izy zany. Io tsy dirany hoe kristianina tsy kristianina fa ninninona na mpanompo sampy be ary izy, zay talenta omen'Andriamanitra azy dia efa nomen'Andriamanitra azy iny. Tanareo Andriamanitra dia manome zavatra maimaimpona foana. Fa zao fahasoavany kosa tsy omen'ny olona tsy ao amin'ny Kristy. Satria miainga atao amin'izay vitan' Jesosy ho antsika no izaran'Andriamanitra n'ilay izy ho ao anatsika. Zay ilay atao hoe finonan' Jesosy. Mba tsy ho very fa tsy tonga dia hoe avitra na manao inona zay rehetra mino azy zay voasoratra ao. Mba tsy ho very. Dikan'izay ny fahasoavana dia tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy nino tonga tao amin'ny Kristy mba ahatonga azy ho isan'ny olona nanan'Andriamanitra fanantenana fanomen'ilay vokatra andrasan'Andriamanitra aminy. Vokatra andrasan'Andriamanitra amiko sy vokatra andrasan'Andriamanitra aminao dia tadio. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsika ampiasain'Andriamanitra nangana maty 720 na misy jamba ho ampahirafina isan'andro san'andro, na misy marenina ao ampandrenesina tsika vao iny vela Jesosy misy malemy mitsangana. Halleluja! Tsy izay aloha le vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika fa le vokatra ahalalany antsika. Ny afatsika miaina sy mitoetra amin'ny sitrapoly aneo sanatanteraka ary anefa amin'ny fomba tsotra antsafidy anaikotarian'ny fanahy aneo ireo vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, handeherana, hanetretena, famoram-po, famorapana. Tsy mareteka man'Andriamanitra. Halleluja! Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha rindro tonga. Ianao anaka aoka hiahery amin'ny fahasoavany. Aizy ao amin'ny Kristy Jesosy. Maro amin'ny kristianina tsy tena mamokatra tsara eo amin'ny fiainana satria tsy eo amin'ny toerana mety amin'Andriamanitra no misy azy. Tsy tena ao amin'ny Kristy 100%. Rehefa amin'ny Kristy zato isan-jato sika dia misitraka ny tsara rehetra avy amin'indray amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny fanehoan'Andriamanitra an'izany eo amin'ny fiainan'ny olona izay mino an' Jesosy. Momba antsika Andriamanitra, miandry antsika izy eo amin'ny toerana anankiray izay tiany ahitana antsika. Ny olana ao amin'ny Kristy dia tadidio tsy misy. Fa ny olona ao amin'ny Kristy no misy. Tsy mareteka man'Andriamanitra. Ny olona rehefa ao amin'i Jesosy dia misaina momba an' Jesosy. Zay ilay tontolo amin'izay. Inona ny tontolo mpiainako rehefa ao amin'ny Kristy aho? Rehefa ao amin'ny Kristy aho dia olona misaina an'Andriamanitra, miaina an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, mahatsapa ny fomba an'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy niteny raha voatafasarakamika ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Galatia 2:10. Baiboly dia milaza. Halleluja! Ary ankehitriny olona va no ilako fitisan'Andriamanitra. Sa mila sitraka amin'olona fa raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Ny fanomponao dia tsy sitraka aman'olona fa sitraka enonao an'Andriamanitra. Ny fahendrena ao anatinao dia nomen'Andriamanitra fahafahana ianao sy fahatsapana ao anatin'ny fonao hanatanteraka izay zavatra tokony ho atao sy tsy hanao izay zavatra tsy tokony ho atao. Ao amin'ny Kristy sika ny manay
zavatra tokony aneo antsika azy vitatsika ny manondro an'Andriamanitra. Tsy matahotra ny tsy ho hita zany ianao satria efa ny safidy dia metraka ny Kristy eo ny lohanao. Tsy zany aloha tsika na mitelina amin'ny asa dia ho an'Andriamanitra foana. Io na pourcentage 0,5% tsy mahafeno an'io ho zato isan-jato dia tsy tena nde Andriamanitra mety hoe anaiky eo amin'ilay toerana misy anao aloha fa tsy mahazo aina izy satria mbola misy parana toepo miazona anao tonga anao tsy tena libra tsara ao aminy. Tsika mila mianatra, tsy mila sitraka amin'ny olona. Tsy matahotra olona tsika rehefa mijoro ho an'i Jesosy. Mila miteny tsika tenim-pahamarinana na hafaly ny olona zany na tsy hafaly ny olona. Ambaratsika sy hijorotsika amin'ny fitiavana, amin'ny fofeny fitiavana fa tsy hoe amin'ny fahadedahana fa mahay zavatra. Tadikio Andriamanitra tsy mijery fihetsiketsehanao fa Andriamanitra mandinika ny ao anatinao. Rehefa tena ao am-potsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia tadikio Andriamanitra dia mananantoka ao anatin'ny fony ara-pahatokiana miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra. Ary tsy midongotsika no hamarinina mana misitrika aratsika dia miseho foan'Andriamanitra tsy maharetehaka ho azy. Halleluja. Amin'izay fotoana izay tsy nofo no mitondra anao raha vao nofo no mitondra anao eto amin'ity alitary ity toro-tenina menace sy morale betsaka eto. Ho amin'ny tombotsoa tsy androson'ny olona ra-panahy fa ho amin'ny tombotsoa anajana sy atahorana amin'ny pastera fotsiny. Tsisy ilana an'izany. Petraka ho azy ny ady rehefa manaja an'Andriamanitra ianao. Areteka ho amin'ny ataodro ny tanan'izay mandriana. Fahamarinana dia izao rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia izy no ivo, izy no ambony indrindra, izy no misandatra eo amin'ny toerana anankiray ary tsy misy hita eo afa-tsy ny anarany, ny voninahiny, ny fiandrianany, ny fahalebiazany. Ary rehefa izy no memboninahitra eo dia hoy Jesosy izay manome voninahitra any nomeko voninahitra koa. Tsy ho diso anjara fahatsarana avy aminy ianao fa ho atoboatobony sy ho atosatosany eo amin'ny fiainanao ny fahatsarany rehetra. Ny toerana tena mahavokatra ho antsika teo amin'ny Kristy. Ao tanteraka tsika, ao tsika ny miaina, ao tsika ny velona, ao tsika ny miasa, ao tsika ny mandray rano, ranonaina. Ary ao isika no miaina mandritry ny fiainantsika iray manontolo. Amen sa tsy amen. Teo mpamoron'Andriamanitra dia nizara telo ny fiasany. Voalohany nanao izy sy nanomana toerana sy tontolo andaminana ireo faritra sy toerana izay asiany zava-mananaina onona ao amin'izay toerana tsiray avy namboariny sy nomanina. Nandamina ny rano izy, nandamina ny tany izy. Izay fotsiny aloha ny 3 andro voalohany. Ny 3 andro faharoa manaraka dia namorona izy miabakabaka, mikintana. Dia avy eo Andriamanitra vao namorona ny biby sy ny hazo maro samihafa amin'izay hitoetra amin'ireo toerana efa vonona andray an'izany. Ny trondro nataony anaty rano, ny biby sy ny hazo nataony eny an-tanety, ary ny voromanidina eny an-tanety ihany koa fa mameno ny abakabaky ny lanitra. Talohan'io Andriamanitra dia nampisaraka aloha ireo toerana tsirairay avy ireo. Navan'Andriamanitra tsara tamin'ny asa famorona voalohany hoe itya rano avahana aloha izy sy ny tanymaina. Tanymaina amin'izay rehefa avy eo nakany biby sy ny zavamaniry. Avy eo amin'izay Andriamanitra vao nanao ny trondro, ny rano ampisy trondro ao aminy. Farany Andriamanitra vao namorona ny mpifehy sy mpanapaka ny zavatra rehetra nataony dia ny olona. Tamin'izany izy dia nidina teo amin'ilay tany vovoka na nisy fofinaina. Ny fofinaina nataony tao amin'io vovoka io dia feno ny olona. Tonga olona mananaina ny olombelona voalohany. Nampifamatotra ny voary rehetra tamin'izay toerana sy fototra ny poirany Andriamanitra. Izany no mahatonga ny hazo rehefa hongotana miala amin'ny tany dia malazo. Izany no mahatonga ny trondro raha vao esorina ao anaty rano dia maty. Ary izany no mahatonga ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia aotra.
ninninona zavatra heverin'ny olona fa hitondra fiadanana eo amin'ny fiainana raha voatafasaraka amin'Andriamanitra ianao enoy ty teniko ty dia ohatiny fatina trondro ivelan'ny rano sady tsy miaina ny tsy tafavoaka ny tsy makaiza mba endry petra tsara halleloia ao amin'ny Kristy tsy marety akavan'Andriamanitra halleloia halleloia zay miala sy misaraka amin'ny toerana ny atombohany sy ny andohany dia maty avokoa zay no mahasarobidi ny toerana ary zay no tonga n'Andriamanitra ny teny hoe aiza ianao satria nanomana izy toerana ao amin'ny Kristy hitoeranao rehefa tonga olom-baovao ianao natao hiala sy velona ao amin'ny Kristy tsika rehetra raha miombana sy miray tsara amin'Andriamanitra tsara tsika dia hamokatra amin'ny fotoana rehetra raha jerentsika Mateo 7 Mateo 7 andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo ozy izy ny tenin'Andriamanitra Mateo 7 andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisana izy dia hoy izy taminy ry taranaky menarana iza nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy ko mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia miditra ny sedra manelanelana antsika amin'ny famindram-po Andriamanitra noho ny fahasoavany ary io fahasoavana io dia manampy antsika handroso satria raha miaino anaty tsy fahataterahana ianao ka mbola isan'ny velonaina sy midika akory zany hoe makasitraka ny ataonao Andriamanitra fa miandry Andriamanitra le fotoana anankiray tena mendrika hamoazanao vo mendrika ny fibebahana io le aviavy tao anaty tanimboloboka voalaza ny Luka 3:20 ao amin'ny Kristy noho ny fahasoavany Andriamanitra amin'izao dia miasa ny famindram-po manelanelana anao manampy anao hiaina ny fahatsarany hiaina ny fahataterahany ho amin'ny tany sopahana hafa anazy ny antony mahatonga an'Andriamanitra miala nenina ao an-tanimboloboka mba ahafahan'Andriamanitra mamelona ny fanantenany aminao anahafanao an' Jesosy satria raha iseo izy dia ho tahaka azy sika tsy maharety eka ao an'Andriamanitra tadiofa tsy misy intercession anao vonony zany raha sy ny alohavany azo fijalian'i Jesosy janao ny Romanina 9:7 hiditra lalina amin'izay tsika ny amin'ny famonjena ifandraisany amin'ny fahasoavana halleloia iza ny manameloka Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika meloha amin'ny fotoana ialana halleloia melohan'ny fotoana atonga an'Andriamanitra ny tena ialako nenina izy dia efa vonona daholy reo karazan-javatra rehetra argument feno sady complet ao anatrehan'Andriamanitra atonga n'le alanenina ataon'i Jesosy ho anao ho valable ho legal ara-dalàna inona le izy voalohany Baiboly dia milaza rehefa ao amin'ny Kristy no tsisy fanamelohana no esorin'Andriamanitra tsy ho ao anatinao ny fisainana anameloka ny tenanao fa tian'Andriamanitra hosokafanao ao anatinao ny fomba fisainana hibanjina fa réparable ny ereranao satria efa nisy maty teo alohanao azonao iankinana mba hiverenana atonga ny fahotanao voafafa sy esoriny hiainanao le fiainam-baovao tsy toitsony amin'le faratsiny zay efa namelany ianao tsy marety aka ao an'Andriamanitra daso amin'izay raha isan'ny velona sika dia mbola misy fanantenana ny amintsika ary tsy misy fanamelohana ao antsika rehefa tena hiverina amin'i Jesosy sika satria efa nisafidiny ho ao aminy zao ny fizotran'izany maty Jesosy tsangana tamin'ny maty izy niakatra eo kavanana ny ray izy mpanelanelana ao antsika ary amin'ity Luka 7:20 ka hatramin'ny 7 dia manelanelana ao an'ilay aviavy izy midika fa misy zavatra teo aloha talohan'ny tsanganana dia io ny fanoarana arak'izay tian'Andriamanitra ambara ny amin'ny tombony manokana izay nomeny azo fijaliana efa vitan'i Jesosy meloha mba hananantsika fanantenana hiverina sy hijoro noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao tsika zao zany zao vanim-potoana misy antsika izao raha tsy mbola miverina Jesosy natao hoe vanim-potoana amin'ny fahasoavana ao amin'ny Luka 7:20
jesosy dia nilaza avelao ihany izy amin'ity taona ity alanenina. Fa inona ny dikan'io teny io? Ndao avereny kely amin'ny andininy favalo amin'io ka toko telo ambin'ny folo. Fa ny mpamboatra namalika ranao tamin'ny hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piatoko manodidina azy ka asiako zesika. Inona ny tia baiboly tenenina ao anatin'io? Jesosy nilaza hoe avelao ihany izy amin'ity taona ity alanenina le izy. Fa inona ny dikan'le teny? Tsy miteny Andriamanitra hoe 365 jours io taona io. Fa Andriamanitra teteny ao amin'ny Luka toko faefatra andininy fahavalo ambin'ny folo sy andininy faha sivy ambin'ny folo. Luka toko faefatra nandiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha sivy ambin'ny folo. Ny fanahin Jehova ozy izy nataonko satria nanositra hitoro teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitoro fandefasana mifatotra izy sy ampahiratra ny masony jamba anafaka izay ampahoriana. Ndiny faha sivy ambin'ny folo amin'izay hitoro ny taona kasitrahan Jehova. Ity le taona kasitrahan Jehova io lazainy io. Fa tsy hoe herintaona akory 365 jours. Manaraka tsara tsika. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Io lay fotoana tsy misy ifandraisany amin'izay rehetra tany aloha amin'izay. Io no nataon'Andriamanitra dia mba hanampy antsika ho amin'ny fahavokarana ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fahasoavana, ny ahatonga ny fiainanao hamokatra hifanaraka amin'izay zavatra andrasany amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahiny ao anatinao tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja! Andriamanitra hatramin'izao dia miasa izy mba hahatonga antsika hamokatra tsara. Ao amintsika ny fanahiny, ny heriny, ny teniny, ny fahasoavana. Miasa izy hanampy antsika amin'ny fahavokarana. Io le hoe zezika nangadiny manodidina hialana nenina hahatonga antsika hamokatra tsara. Sy ny olona rehetra mahavita mamelahelo amin'ny fahavalony sy manome anina ny rano sotrony. Fa ianao ozy izy Andriamanitra. Raha anao fahavalonao omeo anina izy. Raha mangeta ity izy omeo rano sotrony. Dikan'izay lay zezika hiaingatsika hahatonga le fahavokarana hidoroboka tsara. Tsy hoe midoroboka be ravony tsisy vokatra tadiavina ka hozonina ohatran'le teny amoron-dalana. Fa le tao anaty sa ialana nenina satria asiana zezika vaovao toe-panaraka an'Andriamanitra. Amin'izay mifanaraka amin'le zezika le fahavokarana. Halleluja! Halleluja! Ty Jesosy ty dia niresaka ny amin'ny fanoharana mikasika momba ny ao amin'ny boky Luka toko telo ambin'ny folo iverenantsika vetivety. Luka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahasivy teo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary nanao ty fanoharana, arao tsara. Ary nanao ty fanoharana ity izy. Nisy olona manana viavina ambolena teo an-tanimboly. Dia nakeo izy nitady votaminy ka tsy nahita. Ndao hoe toizitsika ny andiny fahafito ka dia ho izy tamin'ny mpamboatra ny tanimboaloboka iny efa 3 taona. Misy tika ndao le zavatra teny ny tompo. Iny efa 3 taona izay ihany ny tonga nitady vota amin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io nahoana io manimba ny tany. Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity. Ilay tao-pakasitrahany mandra-piatoko manodidina azy ka asiako zezika. Dia andiny fahasivy amin'izay tarao amin'izay angamba mbola amo izy. Zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra ao anatin'le famindrapo omeny antsika. Tsy vokatra izay nataontsika fa izy nanomele izy. Afonom-bolam-panoantsika dia efa maty hamonjy antsika izy. Alanenina amin'le angamba mba hamoy ihany ianao fa raha tsy izany ozy izy dia ho avy ny fotoana koa hikapana. Zany hoe inévitable le fikapana ny ray andro andry. Fa araroty le fotoana amin'ny fahasoavana anaova-tsoa. Inona tiany Jesosy tenenina? Hitralandalina kokoa. Resaka tamin'izy Jesosy tamin'io, resaka tamin'ny mpianana izy. Dia metraka anareo n'ity fanontaniana ity aho. 4 taona Jesosy sy ny mpianany niaraka 3 taona. Vao mahay manaprofo be fihavan'le taona teo aloha sy le tao-pakasitrahana ao anatin'ny fahasoavana le izy. Anaraka kelitsika eo anatin'ny fotoana fohy. Ny mpianatra ny tompo dia niaraka taminy nandritry ny 3 taona. Tsy nanome vokatra mihitsy ry zareo nandritry ny 3 taona io. Tsy nampifaly ny ray ny zavatra natao ny mpianatra. Sasany namadika azy, sasany nanda azy, sasany feno avonavina fotsiny mitady toerana sy voninahitra. Aloha zao mba eo ankavianao dia amin'ny ankavananao. Zanak'i Zebedeo nandritry ny
telo taona zany nyretan' Jesosy. Tena efa tezitra Andriamanitra fa Jesosy tonga nomana ny tom-pahasoavana. Dia izy Jesosy hoe avelao izy amin'ity taona ity. Dia jereo sara fa tahoriana n'le fotoana niodinandreo mpianatra ireo, nidina amin'izay ny taona amin'ny Pentecoste amin'izay niova ny attitude amin'ny mpianatra. Lasa namokatra ry Petera, lasa nisy voka. Zany hoe diso fanantenana ny devola ny eritreritra hoe andringana melony zanak'Andriamanitra, fa rehefa tonga ny Saint-Esprit niodina sy mivadika ny zavatra rehetra. Halleluja, halleluja. Hitanareo amintsika malagasy misy sohatra anankiroa. Rehefa mitakolo ntsika ka andeha atytsika tsy andeha lavitra fa atytsika ho folaka. Dia zao ataontsika amin'ny lalana maizina dia asitsika menaka fotsiny le lalana dia mibolisatra izy dia mety folaka dia tsy tonga any amin'izay tokony alehany. Dia zao ny fataontsika koa rehefa ohatra ka tsy tiatsika le anina fa tena hoe tsy metimety loatra le zavatra dia torahantsika atody, hoe torahana voatabia. Fa za dia hiteny aminao, Satana efa nanomana atody sy menaka fa navadiky ny fanahy masina ho tonga mayonnaise le izy. Dia hiteny aminao navadiky ny fanahy masina tonga mayonnaise le izy. Halleluja. Ary le voatabia nataony lasary na saosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy tonga nanomana ny tom-pahasoavana zay le alanenina. Tonga amin'ny fanahy masina dia feno ny mpianatra. Dia jereo fa nahavokatra tokoa le aviavy tsy namona andritra ny telo taona. Androany hariva ety an'ko ny fanahy masina. Mbola eto ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola manomana antsika izy ho amidinga amin'ny fahavokarana manaraka. Fa maninona ka ianao mbola velona tonga eto androany, mbola manan-javatra tiany ho tanterahany ao amin'ny fiainanao tsy vita ny Andriamanitra. Tena zany fotsiny venana isanareo azany teny zany. Halleluja. Hitanao azakivy naketraka ianao fa raha ianao le Zakaria ny andro farany, ianao le manao ohatr'izao. Eny mbola tsy hitako jaune 25 ans ako, mbola tsy hitako jaune. Tsy maninona fa zao tsy ampiova zany dia ianao ny asan'Andriamanitra. Dia ozy izy ny Baiboly miloka mihitsy hono izy mba ahafahany manao ny asa fanompona. Tena tiany le fanompona. Renao zany mandeha ny atokotokatrano sy lavarangany Zakaria any, dia gaga ianao mahita azo mira vao maraina. Ninona hitranga Jesosy na niladitra homanga Jesosy na homaloka mangina Jesosy dia ho feno fifaliana Jesosy. Ny fotoana dia andalo Jesosy fa tsy hisy ampimalo Jesosy. Raha miorina ampoko Jesosy lay fitiavana inoko Jesosy. Raha jereko ny andro lasa, raha jereko ny andro lasa Jesosy. Taony tsiky taony ratra Jesosy. Mampanery Jesosy ny amboma sy ny jery Jesosy. Ny fotoana dia andalo Jesosy. Mandalo isy ambimalo Jesosy. Raha miorina ampoko Jesosy lay fitiavana inoko Jesosy. Halleluja. Ozy izy mifana masina tonga amin'ny fotoana androtsahako ny fahasoavako ozy Andriamanitra amin'ny nofo rehetra. La ianao izay tsy nitsinina teo aloha, tonga nosoran'Andriamanitra feno tokoa. Ianao ilay natahotra manorery lafo no notronon'Andriamanitra hamiramiran-dava. Afaka mananteny sika fa tanterahana anaty fahavokarana. Io fahatsarana io tsy zavatra hoe mirety ety ivelany fa fifaliana ao anaty tsy aizavaina. Fa toa heverinao fa hoe
arenabe io fahasoavana zokoe sy vola iarikio zay mampireare na mety dahoay iany fa ny fanaikio haita fiadanampo no hifaliako ka tsy atakaloko zay mety olo eo ihany tsika so everinao fa nieverinao fa hoe arena be io fahasoavana zokoe tsy vola ianykio zay mampireare amety dahoay iany fa ny fanaikio ahita fiadanampo ka hivaliako ka tsy atakaloko zay mety olo fahasoavan'Andriamanitra efa daholo ny zavatra rehetra ilaina ao amin'io fahasoavana io fahafenona amin'ny oatra no izay zavatra tiana ho angatahana mihoatra lavitra no izay azonao heverina azy nefa ataon'Andriamanitra tomombana amin'ny alehiben'ny fahasoavany ao anatinao ny aviavy tsirairay avy dia mila zezika avokatra azy tsara amin'ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika sy ireo fanomezana avy any aminy toy ny ositra fanomezam-pahasoavana manampy antsika eo amin'ny tanjona tsara ahafahantsika tena miaina ao anaty fahavokarana satria tsy maintsy ho avy ny fotoana ny rendez-vous-ny fikapana fantatro amin'izay fotoana izay tsy ho isany ianao satria le mijoro anaiky andray le zezika tsara iova mialohan'ny fotoana hiverenan'Andriamanitra amboaro ny fonao manomboka androany a zao ny attitude-ny olona nandray zezika eny vitanao ny mamela heloka n'le olona makalanao be reny izy ara-mbola saina mbola vao manadio fofotsy ianao dia efa mavesatra be maika rehefa natitra rano sy hanina raiso victoire anao satro-boninahitra eo nanao amin'ny fakasady ireo karazan-javatra mitady hitambesatra manakana ny dianao tsy akany aminy tianao Jesosy tsangany hitanao raha azonao tsara amin'izay ny fahasoavana sy ny famonjena mino fa question tsy hipetraka ntsony izay ary tsisy afaka hamitaka ntsony ianao amin'ny filazantsara ka ilasa fa na miodirana ianao na miakavanina na miakavy ninninona taona ho any an-danitra foana ianao non alanenina ataontsika ity tanina mafeo antony andray ny filazana aza misy mihetsika rehefa avy eo a fa mbola hiverina hiara hivavaka isika Alléluia. Par miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao fanatritsika fafolo-karena sakrifisy zay ao am-ponao mena zay heverinao fa mariky ny fitiavana ho an'Andriamanitra. Tahaka izao indray ny fandaminantsika ny amin'ny herinandro manaraka eto amin'ny asa fanompoana hvkl-mission raha pitso eto ny fotoanantsika sabotsy maraina manomboka amin'ny fitora fitoam-bavaka faranana fandraisana fanasan-tompo dia ao anatin'izay aorinan'izay dia misy ny fotoanany isan-tsapana fivoriana fanomanana ny krismasy mahagaga efa samy manana fotoana ny isan-tsapana fa samy manana ny fandaminana dia manararaka arak'izay raha ohatra ka mbola misy tsy mahalala hoe ohatraohatry ny ahoana ny tokony atao sy ny zavatra tokony antonina dia manantona an'ireo tompon'andraikitra isan-tsapana ny an'ambasador nareo tanora nareo ankizy dia fotoanantsika amin'ny herinandro sekoly isa-maraina tsisy miova eny amin'ny champirat analakely na ao amin'ny deuxième étage
Latsinainy manokana verina foana sekoly mpanasitranana. Misy antony matoa zay no voalamina vao manomboka sekoly tsika ny herinandro dia tian'Andriamanitra ho sitranytsika hiatrika ny herinandro vaovao. Dikan'izany mila miomana ianao fa olona salama tsara tsiny ianao miatrika ny herinandronao. Mamonjea sekoly maimaimpoana. Ny talata dia sekoly mpamahana olana ary ny alarobia dia sekoly ny tokantrano fanambinan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny fitora daholo ireo fotoan'ireo etsy amin'ny shoprite Analakely. Ny Zoma moa mazava ho azy dia eto ny fotoanantsika amin'ny efatrora. Sabotsy heriny tsy eto ny fotoanantsika fa eny amin'ny shoprite Analakely. Tsy eto zany fotoanantsika sabotsy heriny tsy rapitsy fa sabotsy heriny. Amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora ihany. Dia eny miova eny ny fotoanantsika mbola mafisina moa zany amin'ny herin'ny androany. Fa ny manana krismasy mahagaga kosa dia araka ny fandaminana zany rehefa natao ny zavatra rehetra dia eto ihany tsika manao ny krismasy mahagaga daholo tsika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Dia mba hahafahantsika miomana mambavaka ny indrindra, miomana amin'ny lafiny rehetra ara-panahy, miomana amin'izay tokony atao ny isa-tsampana ho an'izay misolo tenan'i Jesosy ao anatin'ilay tantara, miomana tsy miserazea sy ny rehetrarehetra. Dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 9 ora ny fotoanantsika eto. Amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 9 ora mety mbola misy miasa angambany afaka mangataka permission kely ianao mba hivoaka aloha dia mba afaka mikazakazaka eto tsika miaraka amin'i Jesosy. Amen. Amen sa tsy amen? Fa tsy teny tsony fa tsy manao amen. FM 90.8 aniza ary zay. Pasteur Jarero mahafantatra an'ilay izy. Tsisy nanao an'izao ilay olona dia ohatrany hoe tsy 90.8 ny radio antsika. Efa tsika tehaka mafy ny tompo. Tamin'ny voalohany ilay izy niteneniny anina radio ohatrany tsy tonga saina izany ohatra izany fa dia ho tanteraka. Andriamanitra manao azy tsika. Tsika hisaotra ny tompo mitsangana ianao rehefa faly tsika hitsangana. Anotra fa folon-karenina fanatitra sakrifisy fanamariana kely miverina tsika manaja ilay fandaminana ilay resaka elanelana ara-pahasalamana. Tsy elanelana ara-panahy fa elanelana ara-pahasalamana. Manao mbola betsaka mbola tsy manao pasiposy ny namana dia izany tsika rehefa misy fivoriam-bavaka dia isan'ireny foana satria fa manomboka miakatra indray ilay gripa ilay fofaty reny. Anao ilay gripa sy ilay corona efa tsy vanony reny intsony efa misy mitady sehoseho ilay izy dia aleotsika miomana, aleotsika endry manaja ilay distanciation sociale sy zavatra tokony atao tsy mitangorongorona rehefa vita ny fotoam-bavaka dia samy mandeha mody. Fantatra fa mifankatia be daholo tsika fa aleo mody dia anytsika mandamina tokony alamina. Injiro aty amin'loha anarany tananao ray masy indrindra eny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra mankasitraka anao zay satria Andriamanitra hianay ianao tapanay zany ao anatin'ny teny tapanay zany ao anatin'ny hafatra satria mialanenina foana ianao tianana zanaka mahatoky mendrika dia mankasitraka anao zay androany zay manolotra fahafolo-karenina sakrifisy fanatitra raisy tompo ho anitra kasitahany zany voninahitry ny anaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Ndao no fofantanantsika ny milandritsika isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tiaka sitraka anao zay Andriamanitra androany. Sotra tamin'ny teny fiainana izay nomenao anay. Mitsapanay sy renay lalina ao anatin'ny fonay. Ny asarobidy ny fitiavanao anay Andriamanitra. Tena reko Jesosy. Fa nitao fahasoavana. Dia nomenao mamaim-poana ho an'ny zanakao. Sambatra izay fa nekenao ny ambolena sy ampaniriananay ao an-tany-bolobokao mba ho fantatry ny ray sy ho hitany ray amin'ny alalanao Andriamanitra izay fa niasa teo amin'ny fiainana isan'andro. Ary fantatry fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tianao. Ka ninona tafika rehetra, ninona olana rehetra, ninona zavatra mitranga rehetra ny ao ambadika ireny dia misy voninahitra miafina alalana ny fahatsarana ho foana ny ohatra eo amin'ny fiainana satria efa ho an-tany-bolobokao izay. Sotra ny fitehirizana anay Andriamanitra. Sotra ny fidirinao an-tsehatra mitahiry anay. Karakara ny fiainanay. Miditra an-tsehatra mamboatra anay. Voninahitra ny ao anao rery mandrakizay. Amin'ity takarivo ity
aoka ianao atsapa ny fahasoavan'Andriamanitra miasa mahery eo amin'ny fiainanao. Mahitany Jesosy manokana ianao anatin'io ady io. Doka amin'ny fonao tena ho tony tsara hoe tsy rery ianao fa misy azy miakompagnie anao. Miaraka aminao maraina, atoandro, hariva. Hoy Jesosy, za ombanao mandraka hariva. Misy zavatra mbola tsy nahitanao azy zay fa hanomboka hiseho ny fiainanao izy. Hikasika ny fiainanao izy. Ombanao, hitantana anao izy, hampahery anao izy, hijoro amin'ny fiainanao izy, hijoro amin'izay banga rehetra amin'ny fiainanao izy. Tsy rery ianao manana an' Jesosy. Antsoa iaho izy fa ho valiko ianao. Tsy Andriamanitra mora ny Andriamanitra ao. Tsy Andriamanitra tsy mahita ny Andriamanitra ao. Matoa mampahiratra izy manamaso. Afaka ny ahita ny mombanao ray manontolo sy ny atsipiriam-piainanao rehetra. Raha iso mitakarivo tia mikasika Andriamanitra. Hatratra ny ambaratonga-piainanao ray manontolo. Ny asa mandraranao, ny fiainam-panahinao, izay rehetra mahakasika ianao, raiso ny fanasitranana avy any ambony. Raha misy tontolo tsy mandeharaka ny tokony ho izy, Andriamanitra niraka ny anjeliny tahaka izay nataony tamin'ny Gabriela. Ka na tsy nintsony ary Gabriela satria nijoro mahatoky, dia nahatateraka ny sitrapony tamin'ilay fangatahany efa dimy Zakaria Andriamanitra. Sasa Andriamanitra misetrasetra mihitsy eo amin'ny fiainany satria olona teo amin'ny toerana tsara nisy azy izay nandrasan'Andriamanitra azy. Ary nanana foan'Andriamanitra izy. Petra amin'ny fonao ny taninao ankavanana. Raiso amin'ity takarivo ity lay fo araka an'Andriamanitra. Raiso ilay fo araka an'Andriamanitra. Raiso ilay fo araka an'Andriamanitra. Fo tena fitiavana, fo tena tia mihevitra ny hafa. Fo tena honena mandrakariva mpanota. Fo tsy akalaza faratsiny ny hafa zany. Fo tsy analabaraka namany zany. Fo tena honena mandrakariva eo amin'ilay toerana afaka ampiasain'Andriamanitra hanangana ny hafa foana. Raiso ny fo mpamela heloka. Fo feno fitiavana sy fahatsarana. Fo feno fifaliana. Raha eo misaotra fa mahavokatra sony eo anatinay amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanano masina. Mahita an'Andriamanitra andro any hariva, anasitrana ny mararitra. Tamin'ity herinandro ity dia misy olona mijoro vavolombelona ny vita ny sekoly, mino fa rapitsa izy ny voninahitran'Andriamanitra ny amin'izany. Tompony teny tamin'ilay teny-pahalalana hoe misy olona eto ohatr'izao manjoro vavolombelona ilay olona. Ny antso an-taroby mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny iraka nondresaka taminy dia ilay teny ohatr'izao pastera dia izao ny zavatra nitranga. Tsy pastera loatra fa ny famarinana ilay tenin'Andriamanitra. Teny tsy hoe zano ny laza fa ny teny hoe zao ny lazain'Andriamanitra. Izany eo amin'ny toerana misy an'izay lazain'Andriamanitra dia misy zavatra miova mifanaraka amin'izay fanambarana ny tenin'Andriamanitra azy. Ka androany hariva miteny aminao Andriamanitra, manany ianao antoka fa no ny fahasoavany anivaka ao anao izy. Le mahita tany maina ao anaty ranomasina, mahita ny manjoanao izy ary hanokatra lalana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa tsy rery zany ianao. Hitako miadinao fa izy nitatsehatra eno lalana anao. Ary reo fahavalo mitady hanafika anao, anome lalina sy teny eo mandehana sady hitazana anao fotsiny satria miaraka aminao ny avo indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Eno ty famarinana ity aza miasa saina amin'ny asa mpamosavy sy ny devoly zany. Enoy, rehefa niteny Andriamanitra tamin'i Moïse hoe kapohy ny rano fa hiakatra ny sahona. Zareo amin'ilay loza fahafito angamba izay. Dia izao ny zavatra nitranga. Niakatra ny sahona avy anaty rano feno sahona ny tanàna. Lasa nisy fahavokarana sahona satria efa niteny Andriamanitra. Tena nataon'ilay mpaminany Farao ilay mpaminany sandoka. Mba nanao koa izy fa tsy hoe nanakana ny sahona fa niakatra koa sahona. Zany hoe eo amin'ny toerana misy manifestation amin'ny parole na ny adversaire raha manaiky manampy. Enoy, rehefa Andriamanitra no miteny aminao, rehefa Andriamanitra no miteny fa tsy hoe fa amin'nan'ny paster Rodolphe fa hoe hitanao na ny devoly ara mitanao. Mariatiaka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy azo nareo izy. Hitanareo, tsy hafanam-pony anaovana an'ilay izy fa fahamarinana. Rehefa ianao no tahin'Andriamanitra satria amin'ny sitrapony. Mpaminany Farao, le mpaminany sandoka nanao koa fa tsy hoe voasakana ny sahona fa voamay miakatra ny sahona. Zany hoe mitombo indray zany le sahona efa tokony mba hiena teo lasa voamay mitombo. Ka rehefa
rehefa Andriamanitra no miteny na amin'ny fahavalo azy dia ampiasain'Andriamanitra atateraka ny sitrapony amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay akasitrahany. Rehefa akasitrahan'Andriamanitra ny lalan'ny olona na amin'ny fahavalony aza manampy azy sy ampihavaniny aminy. Teteny aminao androany aza miasa saina amin'ny zavatra hafa ankoatriny hoe inona ny akasitrahanao androany Andriamanitra. Izany ataovy mampiasa inona no avariko an Jehovah noho izay sorehetra nataony tamiko. Tia ampifaly an'Andriamanitra aho zany. Halleluja! Amin'izay fotoana izay miaina ny ady saina, miaisitra ny koroa, mitaraina miala eo amin'ny fiainanao. Manomboka hitako ny endrika ao miramira-dava. Tsiotsioka ny ao an-tranonareo menakavy ohatry ny any an-danitra rangahy miditra ao. Ho avy ny andro izay hamangy anao eo ambaravarana tonga dia ataon'Andriamanitra afaka milohan'ny fotoana eonany aminao tsy marety eka ho anareo. Izany ny atao hoe fanontronana. Tsy mila miresaka aminao akory vao miditra vavadiny tranao dia afaka ndikan'izay tsy ianao nanao alizo Andriamanitra. Avy any amin'ny lanitra ary ny tana dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka anao izay Andriamanitra. Saotra satria nitendrenao izay ho amin'ny fiainana fa tsy ho amin'ny fahafatesana. Tendrenao izay ho amin'ny fahatsarana fa tsy ho amin'ny faharatsiana. Tendrenao izay ho amin'ny fanasitranana fa tsy ho amin'ny aretina. Nitendrenao izay ho amin'ny fahasalamana avy any ambony fa tsy amin'ny taraina ao anaty fanaintainana. Saotra ny amin'ny aretina maro be izay tonga eto sitranonao fahasemporana esorinao lavitra. Ny gripa mahery ho afahanao Andriamanitra. Niza marary tonga eto androany ampahitao ny voninahitra ao izy Andriamanitra eo. Ampahitao ny kasika ao izy Andriamanitra eo. Ataovy mahita fahafapo izy fianao ilay miasa tsy misy mahasakana ary tsy misy marobaka amin'ny tananao mandrakizay. Voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra marina tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Mananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amen. Vao mafaly rapitso ha. Halleluja. Fandraisana amin'ny fandraisan'ny tompo rapitso. Rapitso maraina ataovy azo antoka amin'ny fahatongavanao. Toy ny fampianarana androany mbola misy rapitso ny tapany faharoa izay noko fampahery anao. Izy aloha finaritra androany fa nandray valiny tsara ny amin'ilay fahasoavana sy famonjena. Toy ny rapitso mbola misy mela marika tsaritsika sady soniavitsika amin'ny fandraisana ilay izy dia ho azonao antoka hoe izao ka iny antom-pisiko ny amin'ny fahasoavana hitehirizako an'izany ho amin'ny famonjena mandrakizay. Hotahitompotsika azanao fahasoavana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen.